faly miarabantsika tsiray avy izy atokantrano ray amin'ity anio alarobia fahatelo amby roapolo ny volana desambra ity a ho aminareo ne ny fahasoavana mampiadana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika ny any avaratra any a dia efa misy aminareo miantso tsy tapaka manome ny vavolombelona mizara ihany koa andreo ateny izay tokony hoentina mambavaka amin'ny Antsatarobia makasitraka antsika tsiray avy a ny amin'ny faritra Tego eny a ny amin'ny faritra Nosbe a ny amin'ny faritra any Antalà ny any Atsimo any amin'ny faritra Toliara nisy a reo olona maro samihafa izay tsy tapaka ny Ambatondrazaka iny a voaray avokoa reo Antsatarobia rehetra izay niantsonareo any fandany azovaniko lakana ary mino aho fa efa mamalinareo sady Andriamanitra amin'ny alala ny fandarana mamaly an'ireny olana reny Andriamanitra amin'ny famahana olana ary mino aho fa ifinaritrytsika tsiray avy sy atokantrano a amin'ny fanarana ny azovaniko lakana manomboka amin'ity andro anio ity indray ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy finaritra resy atokantrano malagasy tsiray avy naiza na any amin'ny toerana tena farany izay ataontsika hoe lavitra indrindra tsika tratra n'ity antenne TV m'ity manaraka ianao androany marana dia tiako mampanantena anao fa tsy tara ianao raha voasambany androany nanokatra ny vata fahita lavitra ka nanaraka n'ity fandarana ity anio any dia hitondra ny tenin'Andriamanitra tsika ny amin'ny tony ilay fandarana farany ny amin'ny hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra anio tsika zany dia jeren'ireo dingam-pifandraisana azo antoka sy ampahomby ao anatin'ny aretina ao anatin'ny sakana sy ireo tontolo rehetra izay mety manahira-kevitra atsika tamin'ny farantsika dia nijery mikasika ny momba ny hoe mila ianao manapahalinana hikatsaka satria voninahitry ny mpanjaka voninahitry'Andriamanitra ny manafin-javatra ary voninahitry ny mpanjaka ny mamanta zavatra tsika zany misy zavatra tokony ho fantaritsika amin'izay lazain'Andriamanitra mba ahafahantsika mahita an'ireo tontolo-pahasoavana miafina rehetra tia nomena atsika amin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra dia manafina ny zavatra ataony voninahitr'Andriamanitra izay satria ndrao tsika ilaza fa nefa fantatsika ihany no ataon'Andriamanitra ny fiainantsika teteny aminao aho zany fa zay mihitsy Andriamanitra izy nefa ny tsy manafina tanteraka an'le tiano atao fa manambara izy le programa tiano tanterahana tsika indray zany mandray an'izay programa mpanambarana avy amin'Andriamanitra zay mba azotsika misitraka n'le miafina ao ambadiky ny teny voman'Andriamanitra ho antsika amin'ilay fahagagana iritsika mba hidiran'Andriamanitra tsehatra amaliny atsika manoloana le fahasarotana mitranga amin'ny fiainantsika anio any zavatra voalohany ao anatin'ny teny dia ny hoe ao anatin'ny fanambarana dia ny hoe mila mikatsaka ny tenin'Andriamanitra tsika mila mikatsaka ny tenin'Andriamanitra tsika manoloana ny fahasarotana mitranga rehetra eo amin'ny fiainana zany dia mila fantatsika hoe inona ny tenin'Andriamanitra tandrify an'izay tsy misy zava-tsoa mantsy eto an-tany ka tsy katsahana vao hita ohatra ny petrôla tiany ambany fanamban'ny tany lalilany any misy azy katsahana vao hita vatosoa tsisy vatosoa tazany zany na tsy ponina ohatra ny vato maty sy ny vato karangany zany fa ny vatosoa adina lalina vao hita ohatrany koa ny volamena adina lalina dia sy vanina vao hita ny dikan'izay ny zava-tsoa rehetra dia natao hotrandrahana vao hita ny tenin'Andriamanitra koa dia mila olona mpitrandraka sy mpandalina ny tenin'Andriamanitra ianao vao afaky nisitaka amin'ny tombontsoam-pahasoavana miafina ao ambadika izay lazain'Andriamanitra aminao rehetra ny anajantsika ny Romana toko faha 1:10 ny andininy fahatelo amby telopolo Romana toko faha 1:10 ny andininy amin'ny fahatelo amby telopolo zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zao voalaza ny teny endreo izy ny alaly ny aren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina misy zany ny alaly ny fahendren'Andriamanitra mila fantatrao ny olona mahita sy mahafantatra ny fahendren'Andriamanitra ihany no anana fioarana amin'ny fahaiza-manao mihoatra ny olon-kendry ny tany rehetra dia izy matotoko fa 7:7 ka hatramin'ny 9:9 tena misy le valiny zao mangatao izy dia omena mitadiava izy dia hita mandondona izy dia ho voaina ianao eo mpanokafana ny vata fahitalavitra zao ianao dia manaraka ny fandarany azovaniko lakana tiako ny teny aminao fa ao amin'Andriamanitra dia misy fanasitranao anao ao amin'Andriamanitra dia misy are-pahasoavana amin'ny fanafahana ho anao ka raha tsy mitady ianao amin'ny alalan'ny teny dia mijoro amin'izay lazain'Andriamanitra rehefa hitanao le teny dia raisinao le teny dia iainanao le teny
de hitondra vokatra fahasoavana sy vavolombelona amin'ny fiainanao le teny mila mikatsaka ny teny ianao ohatsika ho tokantranao zany raha misore groupe kely tsika na mivondrona kely am'izao fotoan'izao mpanarana ny fandarana de tiako ianao teny am'le akaikinao de laza amin'ny hoe mila mikatsaka ny tenin'andriamanitra ianao hoe teneno izy mila mikatsaka ny tenin'andriamanitra ianao misy zany ny alalin'ny aren'ny lanitra mila fantatrao mila fitoronao lalina ara-pifandraisany zay vao tonga ampelantananao de am'izay fotoan'izay mila manadino momba anao ianao de matsiaro zay lazain'andriamanitra de manomboka hiditra le teny hitondra fanafana am'izay zay moa tonga baiboly milaza hoe ao boky moabolina toko faefatra ny andininy faharoapolo ka hatrany andininy faharoa am'roapolo ozy izy hoe aina ho an'izay mahazoazo ozy izy ny tenyka ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra tsy maintsy azonao aloha le teny ho hitondra fahasalamana ho anao ny tanjona anankiray ahafahantsika tena miaina sy misitraka ny io arena lalina io amin'ny tontolo ny fahatsapana maha-olombelona de tsotra mila sika manovo an'le teny aloha manovo an'le teny manina hoe manovo an'le teny tovozonao ato anatin'ny baiboly le teny de mila fantatrao hoe io teny velona omen'andriamanitra ao anatin'ny baiboly io de ampy hikarakara ny kahanao manokana satria tadiva rehefa nyteny andriamanitra tamin'ny lazarosy hoe mitsangana de teny tokana no nolazain'i jesosy de reny sofo ny lazarosy tsisy antenainy intsony tao fahafatesana efa nyleviny farana tao apasana mbola reny maty ny teny de reny maty nidikan'izay nanomaty aza mandray zay tenin'andriamanitra raha mbola marary ianao anatin'ny fahasalamana mbola lehibe lavitra ny pourcentage na ny tapabetsahana afaky mianananao fanantenana fa azo karakaraina le retina teteny zany androany fa miteny andriamanitra ole malemy ambo fandrina mitsangana io ho an'le olona marary ny sofiny fa tsy mandre mandrenesa amin'ny anaran'i jesosy mona mitenena amin'ny anaran'i jesosy nanomatika io azy mitsangana amin'ny anaran'i jesosy kristy avy any nazareta dikan'izay zay force na hery miafina ambadiky ny teny famoronan'izay mbola afaky niatraiky eo amin'ny fiainan'ny olona zay mandray androany dikan'izay mila mikatsaka ao anatin'ny teny ianao zay lazain'andriamanitra ananao fanantenana fa misy ny azo atao momba anao ray manontolo rehefa hiasa ny fiainanao andriamanitra hitanao manokana ao ambadiky ny vata fahitalavitra andriamanitra ary matoky efa mivavolombelonao de hitranga manomboka androany miantsoa am'le vata miantsoa am'le numéro hitatsika eo vata fahitalavitra eo rehefa misy vavolombelona mitranga eo amin'ny fiainanao raha misy vavaka angatana ihany keo za misalasala miantso an'izany numéro zany fa hitanao manokana andriamanitra ny amin'ny fitondrana mambavaka ao anatin'ity fandarany ity matoky fa nofahagaganao de hitranga am'izay le vokatra tsy takatry ny saina amin'ny fahaizamanao andriamanitra anampy anao de iseho am'izay ho voninahitr'andriamanitra de mirahasotsika tsaray avy ary maniry ny anaovantsika fety sambatra sy noely mahafinaritra am'ty herinandro ty an'izay tsy hoela ny fikadonan'izany ho an'ny malagasy isy atokantrano ho n'andriamanitra rery voninahitra raha eto ianao resy lahatra ny andray an' jesosy de tovy sy averyreny foy zao vavaka zao jesosy io reko ny teninao mamindrafo amiko mamelany eloko rehetra raisiko ianao ho tompoko raisiko ianao mpanapaka ny fiainako atao boky manokana sorato eo amboky ny fiainana anarako misaotra fa izany mpandovany lanitra amin'ny anarany jesosy kristy avy a nazareta amen miarabantsika tsiray avy izy tokantrano tonga isan'ny zanak'andriamanitra ianao mino fa manomboka androany de fiainam-baovao miranao amin'andriamanitra manatenanao sy ny fijoronao amin'ilay tena programa sy tanjona tsara ny manan'andriamanitra ho anao ho voninahitsy ny anarany reryany mandrakizay ty fahafahanao amin'ny anarany jesosy iloma tompoko miraso indrindra eo tain'andriamanitra Joy in my soul, you are.
For this is our song of love. Jesus, you save my soul. I'll thank you forevermore. Jesus, the love of my life, you are. The heavens declare you are God, and the mountains rejoice. The oceans cry hallelujah as we worship you. For this is our song of love. Jesus, I am in awe of the love that you have shown. Jesus, how precious you are to me, to me. The heavens declare you are God, and the mountains rejoice. The oceans cry hallelujah as we worship you, Lord. The heavens declare you are God, and the mountains rejoice. The oceans cry hallelujah as we worship you, Lord. As we worship you, Lord. For this is our song of love. Our song of love. Our song of love. This is our song of love. Our song of love. Our song of love. This is our song of love. Miazo ny vanokolakana na azo fika émission dia manasanao ao amin'ny palais de sport.